Alleluia, alleluia. Finaritra indray ny tenako mamangy antsika rehetra amin'ny alalan'izao fizarako ny sitrapon'Andriamanitra izao atao anatin'ity tambatsotra ity dia faly miarabantsika rehetra ary manonona ny fitiavan'i Jesosy Kristy sy ny fitahiny ny fanambinany amintsika rehetra izay tafiditra atao anatin'ny mivantana na isika rehetra ihany koa izay mijery en différé ao ambadika izany. Ny fahasoavan'ny tompo no tononiko amintsika rehetra, fahasoavany tsy mety lany tsy mety ritra, izay midika ihany koa hoe ny fiainana mandrakizay. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Vavaka meatrantsika ho voninahitr'Andriamanitra saotranao zay Jesosy Kristy no ny fitiavanao sy ny fitahinao mbola afaka isehatra eto indray eo ambany ny famindram-ponao ary fonosan'ny kitapo-pitiavanao izay lehibe sy tsy mety ritra eo amin'ny fiainanay izay mahatoky anao sy mizotra amin'ny fankatoavana ny sitraponao. Miderany anaranao mandrakariva, mame voninahitra ny anaranao, ary ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny filazontsara no entinay manambara an'izany sy entinay misambotra ary miaina an'izany tombo mpitahina avy aminao zany raitsy. Ta io manokana ny fotoana hifampizarana eto, ta io ny teny izay hozaraina ianao no hanositra ny pitsopitsony rehetra afahan'ny fahefanao manjaka feno atao anatin'ny fampitana sy ny fizarana, ary indrindraindrindra mba hitondra akom-panovana sy ampitiavana fanamboarana ho anay tsilaray avy amin'ny fanarahanay ity anao ny tombonandro izarana ny teninao tahaka itony. Voninahitry ny anaranao ihany ny zavatra rehetra izay ataonay ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manambara izany. Alleluia, amen. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy makasitraka antsika sahady izay tafiditra ary mamerina manonona ny tenim-pitahiana sy ny tenim-piadanana avy amin'ny raitsi-to amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany ho antsika rehetra rehetra, mpanaraka tsy tapaka ny pejy sy mpankatoa miezaka ao anatin'izay fankatoavana izay amin'ny fafenony ny amin'ny fifikirana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainana izay sitrapon'Andriamanitra izay zava-dehibe, dia tena zava-dehibe zay eo amin'ny mahampanompo atsika. Eny ary tompoko, description lohahevitra dia hitatsika ary mazava hoe Esprit Religieux. Izay description izay lohahevitra izay no entitsika mitondra famakafakana sy fizarana, fisintomana lesona indray anio atao anatin'ity fifampizarana ity. Sœur, frère, Esprit Religieux. Raha faritako vetivety ny atao hoe Esprit Religieux dia fanaratsy izy io, satria esprit zay no description atsika fa manolo ny herin'ny fanahy masina, manolo ny fiatsihan'ny fanahy masina, manolo makany toeran'ny fanahy masina, makany toeran'i Jesosy Kristy mpitarika amin'ny alalan'ny foto-kevitra. Averiko tsara hoe ny demony izy io, i satana izy io, fa makany toeran'ny fanahy masina, makany toeran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra sy fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa, io Esprit Religieux io dia manandevo ahy. Jesosy Kristy dia niteny ohatran'izao izy izay rehetra manota no andevon'ny ota. Mifampitohy amin'ilay fanazavana nyentiko teo ambony teo hoe makany toeran'ny fanahy masina izy io, makany toeran'i Jesosy Kristy, dia mitohy amin'izay dia manandevo an'ilay mpino io antsoina hoe Esprit Religieux io.
tahaka ny ahoana zay hoe manandevy zay, lay manandevy hoe dia tsy système esclavage na exploitation fa ao amin'ny du premier sens zany zay, fa andevonota zany hoe manota ilay mpino, tanteraka amin'ny tenan'ilay mpino sy amin'ilay fitondran-tenany a ny ota, ny fahotana izay manota no andevonota lozy Jesosy Kristy. Dia rehefa dinianao nefa ilay mpino dia manatanteraka ny asa ihany izy ao am-piangonana, mandray anjara ihany izy amin'ny firana, louange, fiderana, ny fiankofana, mandray anjara izy amin'ny lafin-javatra be da be isan-karazany a, tonga mivavaka izy rehefa sabata, tonga mivavaka izy rehefa alahady, manao intercession izy, manao ny zavatra rehetra zay voakilasy voatondro fa fandraisan'andraikitra amin'ny fankatoavantsika sy fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpino, fa miaraka amin'ilay esprit religieux izy. De hoy izy zany a tena hoe andevozana ilay esprit religieux izy a, dia miaraka amin'izay a andevonota izy a, dia manota an'ilay kisary eseho an'ity antsoina hoe esprit religieux ity. Averiko tsara hoe tsy marina akory zany ilay mpino amin'ny famonjeny fitombavaka, tsy marina akory ilay mpino amin'ny intercesseur izay ataony, tsy marina akory ilay mpino amin'ny fandraisany andraikitra, amin'ny firana, louange sy fiderana, fiankofana, zavatra toy izany, tsy marina akory ilay mpino eo amin'ny fiainana andavanandro, tsy hita aminazy akory ny vokatry ny fanahy, tsy ao aminy ilay toe-poso toe-panahy, takiny ny filazantsara, takiny Jesosy Kristy tokony ho fitondran-tenatsika mpino. Kanefa de isan'andro isan'ora hitanao mamonjy sinagogy izy, isan'andro isan'ora hitanao mianatra toko sy andinina izy, ary rehefa miresaka izy milahadahatra tsara ny toko sy andinina izay apetrapetrany maresy lahatra sy tena hoe misy ventikevitra mihitsy entiny rehefa miteny izy. Sainga manana an'ity sujet androanyity izy hoe esprit religieux. Amaky tenin'Andriamanitra anankiroa isika. Vakitsika ny Matthieu toko 4:40, andininy 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakitsika toy izao. Matthieu toko 4:40, andininy 4 azafady fa tsy 4:40. Matthieu 16:16 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aroy Jesosy tamin'ny mpianatra: miheveraka mitandrema ianareo fandrao azony masirasirany fariseo sy ny sadoseo. Mila mitandrina izasy ianao fa sao azony levain, lay masirasira, lay toe-panahy, lay esprit religieux zay nanimba ny fariseo sy ny sadoseo tamin'izany vanim-potoana izany, ary devo aleny Jesosy Kristy ato amin'ity Matthieu toko 4:40 eto ity. Raha vakitsika manontolo ny tantara de tena mampalahelo fa misy fifandirana ngeza be mihitsy eo amin'ny Jesosy Kristy zay zanak'Andriamanitra, voatendrin'Andriamanitra hitondra sy hanaisitra ny fahotana zao tontolo zao araky ny faminaniana be da be any amin'ny Isaia sy ny sisa rehetra. Dia misy ny fifandirana eo amin'ireo esprit religieux, eo tsy zany dia mipotra ilay tandroka, mitandroka ireo olona religieux izay miditra sinagoga, izay mandoa foana ny ampahafolokarena, izay tsy tapaka amin'ny fifadikany, izay manatanteraka ny izay tokony ho tandremana rehetra araka ny Torah, esprit religieux daholo zany akory tsy ratsy zany fa zavatra tsara zany araka ny Baiboly ary voasoratra ato amin'ny Baiboly zany, fa lay tandroka, ilay toe-po anoto ny fahamarinana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, eo no mipotra lay esprit religieux. Ary zay kisary zay ry havana, izay dia toe-javatra mampalahelo fa saiky manasongadina ny ankamaroan'ny mpino amin'izao vaninandro faran'izao. Be da be tsy conscient ao anatin'izay hoe izy mitondra an'ilay toe-po, mitondra an'ilay esprit, mitondra an'ilay toe-panahany izay manoto ny sitrapon'Andriamanitra, manombo an Jesosy Kristy fandroa indray eo amin'ny hazo fijaliana, manombo ny mpino rehetra izay eo ambany fahasoavana
eo ambany famonjeny Jesosy Kristy mitoetra ao anatin'ny fanaovany sitrapon'Andriamanitra dia miharoharo ao izy masirasira azy miaraka amin'ilay esprit ao anatin'ilay toeram-pivoriana. Io tsy nisy anavanao anazy mihitsy, mitsinda raha tsy manana n'ilay antsoina hoe don de discernement ianao, na ihany koa rehefa miseho manifeste mihitsy ilay esprit tahaka ny kay ato amin'ity Matthieu 5:1-5 ity dia miseho anohatra ny ilay fanahy Jesosy Kristy ilay esprit, satria misy esprit Jesosy Kristy ao amin'ilay fiangonana dia tsy tafatombona ilay esprit religieux fa te haka toerana, te haka lohany, te haka ny tendrony, te ho pitaka, te ho mesi, te ho deraina, te ho ilay esprit tao an-danitra izay nanjerana ny Satana tao an-danitra. Io ilay esprit religieux mianaka ary tonga manandevo ny mpino, tonga andevonota ny mpino. Ny bokin'ny Timoty 2:7-5 dia nilaza toy izao ihany koa. Timoty 2:7-5 dia milaza toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny ireny koa dia halaviro. Ity fananarany Timoty atao amin'ny bokin'ny Timoty 2:7-5 dia manazava tsara an'ilay fasady, ilay masika ny devoly atao anatin'ity antsointsika hoe esprit religieux ity. Manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Attention, manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io ilay natsidiko tany amin'ny fampidirana teo hoe to mivavaka ihany izy isa-tsabata, mivavaka ihany izy isaky ny alahady, mamonjy Christmas izy rehefa 25 décembre, présente izy rehefa tonga ny Pasika sy ny Pentecoste, ary miteny amin'ny teny tsy fantatra tahaka ny olona rehetra ihany izy: ora sabakary ery, sery ery, bakasiry ery, manao zay fanaon'ny mpino rehetra voatondro fa manana ny fanahy masina sy mihoatra n'izany ihany izy. Fa ny zava-doza riavana, ny zava-doza ary tena hoe abomination par discernement, soit pardon spirituel, fanomezam-pahasoavana, na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa sy vaninao ireny olona ireny manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ozy ny bokin'ny Timoty fa mandany heriny tahaka ilay Matthieu 5:1-5 mivakitsika teo, anohatra an' Jesosy Kristy, anohatra ny mpianatra sy ny mpiaradia an' Jesosy Kristy foana, izay ilay esprit religieux ao anatin'ireny mpino ireny. Ka mila misokatra tsara ny masontsika fa matetika ny fahavalontsika, matetika ny enemiantsika, ny adversaire-ntsika dia ao anatin'ny fanahy. Ilay adversaire-ntsika eny amin'ny rivotra, isika tsy mitolona amin'ny mofo amandraha ozy ny Baiboly, dia isany ahidratsy miara-maniry amintsika ao amin'ny toeram-pivorintsika ihany koa, eo amin'ny sehatra fiarahamonina isitsika samy malagasy na communauté hafa ity resaka esprit religieux ity, ary tena manimba satria manohitonina n'ilay finoko, manohitonina n'ilay finonao. Izy ny antom-pisiny ao dia ny anohatra anao foana, ny antom-pisiny ao dia ny hanamary-tena, ny hanambonimbony tena. Zany mantsy ilay toe-panahy sy toe-pohany ity atao anatin'ity antsika hoe esprit religieux ity. Alléluia. Misy passage ny teny hoe manandevo ny olona ity antsointsika hoe esprit religieux ity. Ndao nefa vakitsika ny soratra masina Luka 5:12-12. Ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena nahery nangataka. Zay ny soramandry. Fa hodiniantsika hoe ahoana ilay esprit religieux atao anatin'ity Luka 5:12-12. Luka 5:12 dia izay ny tapany voalohany. Fa ny tapany faharoa tena isin'ity antsika hoe esprit religieux ity dia hoe
ny fanoarana ny amin'ny fariseo sy ny mpamorietra. Eto la esprit religieux atsika rehetra ity tantara ity. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andin'ny faharoa ambin'ny folo. Eto zany de misy fariseo miteny tahaka izao: mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa-pahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fahatelo ambin'ny folo: fa ilay mpamorietra kosa mijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa ny tehatratraka nanao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, mamindra fo amiko mpamota. De Jesosy Kristy eo amin'ny tapany farany ny teny tsara hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay manandra-tena no ahetra, izay manetry tena no asandatra. Ary mbola misy passagy ihany koa Jesosy Kristy miteny hoe fa ny vehivavy janga sy ny mpamorietra mbola mialo lalana an'ireny olona mitondra sy manana ny etiketa esprit religieux ireny any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mialo lalana fa tsy hoe tafiditra, zany hoe misy lalana dia amin'ny lalana makany amin'ny fanjakan'ny lanitra iny de no lay toepony lay mpamorietra eto zay mietra izy par rapport amin'ilay esprit religieux pharisien izay mitsangana eto hoe iza tompoko de mandoa apahafolo-karena manao dimy, iza tompoko dia mitandrana sabata, iza tompoko de mifady kisoa, iza tompoko dia miteny tsy fantatra, miteny amin'ny teny tsy fantatra, maray faminanina, iza de izao manambony tena fa tsy conscience tsy consciente akory hoe andevonota par rapport amin'ilay firehariany sy lay rehaka tazony miaraka amin'ilay esprit maha-religieux azy ilay mpino. Zany ry havana no fomba hitarafatsika ary araky ny fahendren'ny baiboly andreny metoy za metoy anao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reny olona karazana mpino antsoina hoe esprit religieux izay atsikafony sy soratra masina ireny. Tahaka ny ahoana ihany koa ireny mpino religieux be ireny, izy ireo dia manana avinavo-po be toy ny hoe manana ny marina izany izy. Hitanareo Jesosy Kristy ny référence de Jesosy Kristy sy ny fariseo foana. Jesosy Kristy lazainy zareo fa tsy mitandrina sabata, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy zany satria tsy mitandrina sabata izy, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy zany satria manatsitrana andro sabata, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany satria izao, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy zany satria aingana be ilay esprit mitsara, aingana be ilay esprit, d'accord, fa par rapport amin'ny vérité biblique sy ny soratra masina de mipetrapetraka ny fahamarinana n'ilay zavatra izay ampangana eto, fa ny fond sy ny atan'ilay izy dia tsy mifamatotra foana amin'ny famonjena tian'Andriamanitra hipetraka amonjena antsika sy ametrahany ny voninahitry'Andriamanitra tsy to. Ary izay no manatsikafona fa esprit religieux ilay fanahy izay mamatotra ny mpino anankiray. Averiko ihany ary efa namafisy ny soratra masina izay nivakitsika teo fa be da be isika no mandoa-pahafolona, be da be isika no mifady ihanina, be da be isika no miteny amin'ny teny tsy fantatra, be da be isika no tsy mihinana henan-kisoa, be da be isika no mitandrina ny sabata, be da be isika no afaka femontsika araka ny teboka isan-karazany be da be sy ny sisa izany sasy teny ambarako amintsika izany. Fa ny mila tandremantsika ao anatin'izay, ny mila tokony mahamalina antsika zany ao anatin'izay de hoe Saola, Saola, sao efa ato anatiko lay esprit religieux. Saola, Saola, tsy ilay fanahin'Andriamanitra miaraka amiko, tsy ilay fanahin Jesosy Kristy nisandratra rehefa nanombo ny fahafatesako sy ny fahatoko sy ny fahotako teo amin'ny hazo fijaliana, ilay fanahy mampiteny sy
mampifady ana, tsy mampihina kisoa, tsy mampi be da be araka ny soratra masina, fa ilay esprit impérial, esprit pharisien sy ny saducéen, esprit religieux, ilay masirasira nambaran'ny filazantsara ny Matio toko faha 11 andininy faha 4 novakitsika teo. Sœurs sy frères, manao rappel amintsika zany ny soratra masina io. Aoka hietry isika hanetry tena mibanjina an Jesosy Kristy. Rehefa mibanjina an Jesosy Kristy isika dia mindrana, ary tsy mindrana fotsiny fa manao expérience ny ainan'i David, pratika. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ozy Davida, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Mibanjina an Jesosy Kristy ihany koa tsika dia mahatsapa amin'izay fibanjina antsika an Jesosy Kristy izay hoe misy famonjena, misy fanafahana, misy fananganana amin'ny maty, misy transformation nanovany rano divay, misy fanasitranana, misy multiplication, misy transfiguration, misy karazan-javatra be da be, transformation, aterany, indray sy ny sisa rehetrarehetra. Rehefa mibanjana an Jesosy Kristy isika dia ho amina ny fahafenon'izay. Zany hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy takin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka iketsika izay ilay fanekena alliance ny resahako eto, ohatra hoe andeha hitandrina sabata hiditra ao anatin'ny fanekena, andeha tsy hihinana henakisoa hiditra ao anatin'ny fanekena. Fanekena zany alliance voalohany sy ny alliance vaovao, fanekena voalohany sy ny fanekena faharoa, dia miditra ho mpanaika ao anatin'izay, miditra ao anatin'ny fanekena amina fiangonana anankiray, andraikitrà hitarika hira fiderana ho chef groupe de louange, hiditra ho lehibean'ny sampana lehilahy lehibe, ampianatra sekolalady, fanekena daholo zany sy zavatra rehetra ambonin'izany izay raisitsika ho fanekena, dia tokony mipetraka foana ny fibanjinantsika an Jesosy Kristy, izany hoe mibanjina ny sitrapon'Andriamanitra miaraka amin'izay. Ary ny ereuran'ny fariseo hitatsika, na tsy ny fariseo ihany, fa mety hoe mpanan-karena na tsy mpanan-karena ihany koa. Tadidinareo ilay passage ny Matthieu toko faha 7 andininy faha 20 ny amin'ny mpanan-karena, hoe efa voatandroko daholo ny abidian'ny lalàna rehetra. Tsy diso ianao Jesosy Kristy par discernement, fa amin'io ny fananao rehetra. Dia niala moramora ilay mpanan-karena satria ilay esprit pharisien hoe ireto dia tanterahako amin'ny asa. Zay ilay natsidiko tany amboloany teo hoe tanterahako araky ny fiezahako, andeha hivavaka isan-kalahady, tanterahako araky ny fiezahako hiditra ao anatin'izay, ampanekeko ny tenako, alliance tsy mahatanteraka. Ara-panaza ny zavatra resahako zany. Ary zay ny antony hoe tsy maintsy diovina amin'ny rako fo ny zavatra rehetra, tsy maintsy mandalo Jesosy Kristy, tsy maintsy mandalo Romanina toko faha 9, miara-maty amin'ny Kristy, miara-omboana amin'ny Jesosy Kristy, ary mitsangana amin'ny fitsanganana. Zay tsika vao afaka mandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny nofo amandra, maty ny nofo, dia mivelona ho fanahy. Amen. Alleluia. Minao fa azonao zany zavatra ambarako zany. Niala ilay mpanan-karena, nisitaka ilay mpanan-karena, ary nireno sy ny fanjakan'ny lanitra mihitsy eto ilay mpanan-karena, amin'ny ny fanananao, fa nitazona sy ny fikitra an'ilay esprit religieux. Ary eto ny dangereux satria rehefa kolokoloinao sy kenakenainao, sosotenao io esprit io, dia araka ity Matthieu toko faha 7 ohatra farany niraisitsika ity, dia tonga mpamery anao, tsy ho isan'ny mpandova ny fiainana mandrakizay ianao, fa lasa tena hoe misafidy mihitsy ianao hoe ny maitrako dia ilay esprit religieux. Mampalahelo ny tantaran'ilay mpanan-karena eto fa voatandriny daholo ny lalàna rehetra
atry ny fony kely ozy izy fa noho ilay esprit religieux nahazo toerana tao am-pony sy teo amin'ny fiainana dia nyrenonse ny fiainana mandrakizay izy lasa nyrenonse amin'ny Jesosy Kristy izy satria tao ambadik'izay ary par discernement dia nanao balance Jesosy Kristy nandanja ary en même temps nampiseho ihany koa ny lanja ny fiainana mandrakizay ny vidin'ny fiainana mandrakizay izay par rapport amin'ny arena n'ilay lehilahy eto hoe mpanan-karena izy fa tsy voavidiny amin'ny arenany ilay ara-panazana fiainana mandrakizay mitenen'ilay mpanan-karena teto hoe inona no ataoko mba hidirako amin'ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Ratsy dia ratsy fiavana ny esprit religieux. Ratsy dia ratsy. Inona ny solution? Asan'ny apôstôly toko 7:10 misy tantara ohatran'izao. Ny Paoly sy ny apôstôly tamin'izany mifanditra be mihitsy tamin'ny jiosy teo an-tanàna. Dia rehefa nifanditra teo izy dia misy ireo religieux hatramin'ny mpisorona ny zanaky ny mpisorona rehefa présent eo ireo dia nianohatra ny fahamarinana zay zarain'ny Paoly foana, nianohatra ny filazantsara Jesosy Kristy, nianohatra ny heriny zay filazantsara izay tahaka n'ilay esprit fariseo sadoseo sy Jesosy Kristy araky ny hitantsika eo amin'ny filazantsara isa tokony avy Matthieu, Marc, Luc zao. Dia ny zavatra misy ireo tsy parifary ireo mpino, ireo jiosy, ireo vahoaka andihany izay mitondra sy mizaka ny esprit religieux ireo anohatra be fahatany foana ny fampianarana marina zay nentin'ny Paoly. Dia ny zavatra nataon'ny Paoly ny sindy izy ary ny safidin'ireo mpianatra izay intéressé asan'ny apôstôly toko 7:10 ny Paoly ary lasa izy nitokana tany izy no niady hevitra, tany izy no mizara tenin'Andriamanitra 2 taona ngarangentina ozan'ny Baiboly. Amen. Dinioany mba resahy ianao any anatin'ilay tambatsotra ireny. Za manana groupe manana page manana zavatra ohatran'izany be da be isika no tratra ny tiantsony hoe esprit religieux ity ary be da be mihitsy ny olona no miaina an'ilay toe-po amin'ny maha religieux azy, manandevo izy sady efa andevonota dia anao koa tia no andevozina. Rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ilay etikety sy doctrine dogma izay indraindrainy dia ohatra hoe tsiarovako an'izao Ambotrapeto atsipoko any amin'ny hevo, ohatra koa hoe hany ny alika ny voalavo ny totozy ny kakana atsiarovako andreo sabatista religieux. Za tsy miteny hoe sabatista rehetra, attention, mahafantatra namana sabatista tena mpifaneraserako ary mpizara mantasy ny masaka no ny lafy ny ara-tsoratra masina. Mahafinaritra satria ataony à côté ilay esprit religieux tsy manaiky izy fa mibanjina an' Jesosy Kristy. Ilay passage natsika teo hoe mibanjina ny sitrapon'Andriamanitra foana ary ny zavatra rehetra zay ekeny alliance sy tandremany dia ao anatin'izay fibanjinany amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay fibanjinany famonjena, fibanjinany salut, fa tsy ilay toe-po hoentiny hanandevo, hoentiny hanaratsiny, hoentiny hanoherana manoto, entiny amikerisetra. Zany toe-pon'ireo religieux zany daholo reo, hoentiny manambony tena, zany hoe manambony tena io zay zahay marina izay voavonjy tahaka an'ilay ka an'ilay mpamoretra sy ilay fariseo teo hoe izay ozy ilay fariseo dia mifady hanina manambony tena zany, izay dia tanteraka amin'ny fifadikana, izay dia tanteraka amin'ny dimo, izay dia tanteraka amin'ny sabata, izay dia tanteraka amin'ny zavatra sy isan-karazany ohatran'izany, izay dia tanteraka amin'ny batisa sitrika, izay dia tanteraka amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra sy ny sisa rehetra. Fanambony tena izany. Surtout tsy misy an'ilay fibanjinana an Jesosy Kristy ao anatin'izany rehetrarehetra izany, fa toy ny hoe mitondra n'ilay rivotra fotsiny ihany amin'ny maha hoe
j'appartiens à une telle doctrine. Sanatriny zany a mitovy amin'ny mpanao politika hoe izay numéro 3, izay orange, izay dada, izay a mapara, izay izao dia fanasa vangy eo a miara-mamonja, fanasa vangy eo a télé viva, mifanasa vangy eo a isaky ny misy a fivorim-pianakaviana. Le fivorim-pianakaviana eto a dia fivoriandry zareo a au gradé, ohatra hoe manao ny azy ny katolika, manao ny azy ny protestant, manao ny azy ny FLM, manao ny azy ny secte, de miazakazaka mamonjy an'ireny fivorim-pianakaviana ireny a satria tellement tena hoe religieux a, mana-maritena, manambony tena, izahay dia izao, izahay dia présent foana, izahay dia mifady an'izao, izahay dia izao, mameno antsonjombe sy collision masiny sisa rehetra. Esprit religieux, ary zany no paritaka betsaka sy mameno an'ity firenena malagasy malalantsika ity, indrisy fa esprit religieux ity firenena ity a dia manaja ahy amin'ny molon'osy Jesosy Kristy, fa ny fony kosa dia tena lavitra azy, tena lavitra an'Andriamanitra tsy tao. Ry havana, esprit religieux ny sujet-tsika mamaraparana azy tsika, mampanahiry ry havana fa ato anatin'ity esprit religieux ity rehefa tena hoe en extrême le izy, zany hoe tena hoe misonga be amin'ny toetra ratsiny a ireo religieux reo a de tonga maherisetra. Tanareo voatsela akory tsika nahita ronan-tsary mikasika ny resaka Jesosy mamonjy, misy ny mpino zay tena hoe mpino fidèle amin'ny maha Jesosy mamonjy azy, mipanjina Jesosy Kristy, manao ny sitrapon'Andriamanitra, mifikitra amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra izay, ary mitoetra sy mahony tena indray tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Misy ny mpino Jesosy mamonjy, fa tena misy ny mpino a Jesosy mamonjy religieux ihany koa, miaraka amin'ny esprit religieux. Hitantsika reny mandaka vavahady reny, mitoraka mpino a, mamono a sy ny sisa rehetra, midevoly tsy ho avy a raha tsy hamono a, andrava, andrigana, anapotika sy ny sisa rehetra, tsy avy amin'Andriamanitra izany. Hitantsika ihany koa reny zareo mahery fihetsika, zareo mpisabolory, zareo silamo, esprit religieux. Tsy mifidy io, tsy mifidy religion io, na kristiana na silamo, na akotra na zareo hindou. Hitantsika tany faritry Asie, ny Afghanistan sy ny sisa rehetra, enjana be mihitsy ny esprit religieux any. Ary tsy adino amin'izany zareo mpanompo sampy, zareo mpandala ny fomban-draza, ndany ianao mikitikitika ladoanina manimpe henan-kisoa. Hitantsika le tany amin'ny Manakara misy tovovavy izay religieux ihany koa, religieuse, misy esprit religieuse, tsy nahazo atao satria zany hoe créneau ampidirany devoly antsika ao anatin'ilay mouvement an'ilay esprit religieux daholo, fa ny finalité de hoe maty ao anatin'ny fahotantsika isika. De laranabavy milaza izy fa naray ordre avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fiangonana ny vavahana, de nanimpenakisoa tamin'ny ladoany tao Mananjara izy. Hitantsika lynchage public, maty sur place, volon'ny olona, esprit religieux daholo zany, na ny mamonina ilay ranabavy, zany ilay créneau mitondra ny devoly antsika. Jesosy Kristy ry havana, rehefa nanoloana andreo fariseo zay très religieux, tena hoe olona religieuse, tao andapa antikristy. Fiafarana io manohatra an'Andriamanitra ianao, zay le esprit religieux, tonga antikristy ianao, ary manome image an Jesosy Kristy sy ny mpisorona indray tsy kombakomba tamin'ny fanjakana romanina tao andapa tamin'izany vanim-potoana izany, ary nanompo an Jesosy Kristy niaraka tamin'ny famadian'ny Jodasy. Zay le esprit religieux. Dia lasa be ny saiko hoe eto an-toerana eto Madagasikara na mandinika isika, marina hoe ny fanjakana malagasy laïcité de l'État no misafidiny araka ny constitution sy ny baiko ny ao ambadika ihany koa zareo mpanan-karena zay mpandrindra sy mpamatsy vola ao anatin'ny antsoina hoe système sy ny ordre mondial, de misy ny financement miainga amin'ny sampana isan-karazany sy ny aide ohatran'izany. De manomboka eo ianao dia ampanekena ny loko rasy, hitantsika reny loko maro loko izay fanevandry zareo marefo
miditra tsikelikely la izy sy ny sisa fifangaron'ny politika sy ny fivavahana ainsi de suite fa miara zotra amin'izay dia hovonona ilay herin'ny filazantsara izany hoe arak'ilay ohatra farany baisiko teo hoe mikambana ny fitondrana ny mpanao politika sy ry zareo au gradé ao andapa ny mpisorona anombo an Jesosy Kristy dia zany ny zavatra hitantsika fa zagagy ianao raha misy zaika be FKTLM na ohatra hoe zaika be an zareo au gradé séminaire tany amin'ny faritry Tamatavy faritra Tsinanana na Antsirabe na Ankoatra etsy Antananarivo na sekta ihany koa io fiangonana Zandriny FPVM sy ny sisa rehetra na apokalipsina tsy fantatro arafika izay tonga ao an-tsainao dia azagagy ianao raha misy olobe mpanao politika miaroaro sy tafiditra s'infiltrer ao anatin'ireny ary mahazo toerana soamantsara sy mahazo plasy hatrany amin'ny fandravana ny fiangonana Jesosy mamonjy ainonao anarana député sy ny sisa rehetra fa ny finalité an'io dia anombo an Jesosy Kristy hoe eo amin'ny hazo fijaliana fandroandray imaziny fariseo sy ny mpanoradalàna tamin'izany vanim-potoana izany niaraka tamin'ny mpisorona sy ny mpisorona berika hafa niaraka tamin'ny Romana sy ny Pilato ampahory an Jesosy Kristy, ampahory ny mpianatra, ampahory ny mpanaradia azy sy ireo mitoetra amin'ny fahatsaran'ny soratra masina. Farany dia farany mitandrema ihany koa isika izay mpanaradia an Jesosy Kristy. Misy tantara ohatran'izao fantatsika Petera izay nafana fo be nisy fotoana Petera teny efa saika tratran'io esprit religieux izy tsaika religieux Petera. Rehefa hosamboriny Jesosy Kristy tao amin'ny saha anankiray ketsemane dia bitapitaka be Petera nanatsoka ny sabany dia fantaran Jesosy Kristy tsy mila an'izany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy mila atsika hiaro azy, tsy mila atsika izy ho garde du corps, tsy mila atsika anao héros hidéfendre ny intérêt amin'ny filazantsara ary tsy misy intérêt amintsika ny filazantsara, tsy mila esprit ohatran'izany Jesosy Kristy. Dia nitsoahany Petera ny sabany niaraka tamin'ilay esprit izay nitondra ny Petera dia nanapaka ny sofiny malko dia hoy Jesosy Kristy atsofoy amin'ny toerany sabatra ao fa tsy fantatrao va fa izay mampiasa sabatra dia tsy maintsy haringana amin'ny sabatra ihany koa. Fitsarana zany ambaran Jesosy Kristy zany hoe isika rehetra izay toetra ao amin'ny esprit religieux sy manaiky hiasana zany le esprit zany fa tsy mampiatra ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra hoe toero ny devoly fahavalonareo dia andositra anareo izy aza manome fitoerana ny devoly, aza manome fitoerana n'ilay esprit religieux isika izay tsy mandray andraikitra ny amin'izany dia mazava ho azy fa ho haringana amin'ny sabatra ho tsaraina ny tenin'Andriamanitra, ho tsaraina amin'ny fitsarana farany ary ho any amin'ny fitomaniana sy ny fikitroanify any no anjara toerantsika religieux rehetra izay nandeha tamin'ny avinavim-po ny fanandrantantena araka ny zavatra nazavaintsika rehetra teo ny tsy fahononan-tena, ny fizahozahoana, ny fananana n'ilay toe-panahy amin'ny endrika ivelany fa mandatanteraka an'Andriamanitra sy ny heriny, mandà ny herin'ny soratra masina, mandà ny vokatry ny fanahy tsy hita ao anaty akory zany sy ny sisa rehetra mpiapanga tahaka ny hoe atsipoko any amin'ny elo sy violent amin'ny kerisetra zareo mahery fetsika Jesosy mamonjy sy ny sisa rehetra sady efa mamitina zany araka ny zavatra nambarantsika teo sy ny sisa rehetra izay miendrika manome sary amin'ity loha hevitrisika n'ity hoe esprit religieux. Mila mifona amin'ny Jesosy tsika miditra tsikelikely izy io ary maka toerana tsikelikely surtout hoe manome toerana, manome porte ouverte isika ary zay indrindra no kany Petera araka ny nazavaiko farany teo hoe nanatsoka ny sabany Petera ary nisy fotoana Petera dia
nanara-dian'i Jesosy teny izy dia rehefa no ampangainy ny tandapa sy ny olona tao andapa izy hoe le io hitako miaraka amin'ny misy foana miaraka amin'ny Jesosy foana eny amin'ny tempola eny amin'ny tsy iza zany zay le esprit mandany hery iny mandany Jesosy Kristy miariary la iasany mofo ka sœur sy frère fotoana izao raha mandrian'izao afatra izay ho ianao isaoro Jesosy Kristy ho antsika zay tafalatsaka ao anatin'izany andao hiverina amin'ny fitiavana voalohany andao tena nompo an Jesosy Kristy avec sincérité ao anatin'ny hoe fotorotoro sy mangorakoraka mba ho ataon'Andriamanitra tsinotsinona isika manoloana ny herin'ny filazantsara miverina tahaka ny zaza raha tsy miverina tahaka ny zaza itsika tsy afaka mitafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra indray izany afatra an'io misaotra antsika rehetra misaotra ny anabavy misaotra ny rahalahy ihany koa ny anonyma rehetra tain'ny tompo daholo misaotra an Jesosy raha mbola afaka anjaran'izay voahevitra izay indray tsika manaraka indray tsika mijery voahevitra hafa tandremo ny esprit religieux fa manimba mahatonga vakivakisana fisaratsarahana séparation indrindra amin'Andriamanitra ny heriko areo ny hevitra mampisaraka aminareo ka mahatonga tsy hainy mivavakareo ia hoe Elohim tellement ny firenena tellement ny vahoaka izao génération zao dia religieux na ireo miditra fiangonana na ireo ivenan'ny fiangonana la esprit religieux tsy mijanona fotsiny ihany hoe finoana fivavahana fa na ny politika ara dia efa religieux zareo reny satria ilay foto-kevitra amin'ny maha-politika ilay politisianina sitran'izy ireo ino no hivavahany ary ino no eritreretiny fa lara-pivoahana sy fahombiaza eo amin'ny fiainana ainsi de suite tahaka an'izany intso ny zatova izay misitraka maikopa izay misitraka célébrité ny télé-réalité ny asanofo rehetra ny fijagajagana ny oeraoera ny oataoata ny zavatra ohatran'izany be da be izay hitatsika araka ny velam-pandrika arotsony satana ety anytony tambatsotra itony sy ny ivelany ihany koa dia mampalahelo fa tonga religieux izao taranaka izao ka raha mandrian'izao afatra izao ianao dia tadikio fa tianao Jesosy Kristy tianao ny raitsitoa ary tiany isika andova ny fiainana mandrakizay izany mbola antony andrenesanao izao afatra izao izany mbola antony tsy hiverenana aloha mbola tsy hisehony fiverenana fandroana indray ny fanjavonana enlèvement zany chronologie rehetra zany mbola tsy tonga dia famindrapoa ho antsika rehetra ka andao isika hiverina hibebaka sy fona amin'ny Jesosy Kristy andray ny famonjena indray zay no izy fa misaotra antsika rehetra dia mirary soa misaotranao zay miray masina tsy to ary mami voninahitranao foana raha mbola afaka nanambara izay tokony nambara izay indray ny amin'ny resaka esprit religieux dia nampianatra anay ianao araka ny ohatra be da be no raisinay teo tamin'ny alalan'ny teny novakina sy ny teny voaboasana no zaraina ihany koa betsaka izay tompoko no infecté impacté betsaka izay no victime betsaka ihany koa izay no voatohina voakasika satria miara-miaina amin'ireo olona mizaka amin'ireny antsoina hoe esprit religieux ireny ety amin'ity zao tontolo zao ity tokoa no ahitanay fahoriana ary miara-miaina amin'ireo religieux be da be izay ary manepitra sy maniry anay kanefa Jesosy Kristy aoka izay hiazona foana anao amin'ny efa fiazonanao anay ary miaraka ao anatin'izay dia misy délivrance sy misy herin'ny vaika ny fanafahanao fatokisana ihany koa satria izay ny afatrao mihitsy hoe nefa matoky fa izao efa naresy izao tontolo zao dia ao anatin'izay fifikiranay miaraka aminao zay tehirizy zay tompo mba ho mpandresy foana malohana ny esprit religieux malohana ny rehaky satana sy ny fikendreny amono sy andringana anay hanimba anay amin'ny expérience sy fiainanay ety an-tany be da be reo teo afaka ihany koa tompo
be da be ro teo sitrana te hisaraka amin'izany esprit religieux izany, sainga mila anao izy ireo a, mila ny famanginao izy ireo, mila ny présence anao izy ireo a, ary mila ny asan'ny fanahy masinao a, ny fafenony zany a proclameko a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mangetaheta sy te ho afaka amin'izao fotoana. Ny proclameko ny fanafahana izao a, ny délivrance izao a, dia mandray ampinoana ireo rehetra resy lahatra amin'izany, manafaka ny anaran'i Jesosy Kristy, manafaka ny herin'ny fanahy masina, manafaka ny herin'ny filazantsara, ilay fitsanganana amin'ny maty a, ilay nangalan Jesosy Kristy ny fanalahidin'ny fahafatesana, ny séjour de mort, ny ombre de la mort, miaraka amin'izay ihany koa dia voafafa izay esprit religieux izay, ny anaran'i Jesosy Kristy mitomboka sehan'izany a, dia ireo izay mangetaheta tia ho afaka amin'izany a, ka tia roso ny amin'izay dingana tokony ho arahany a, manomboka eto indray, dingana vaovao a, fitodiana ao aminao a sy fiverenana aminao a, dia ianao no manisy ny tomboka sehan'izany a, ary manokatra ny varavarana indray amina azy ireo ianao a, ary ianao an'i Jesosy a, mamindra fo aminay rehetra, manasa ny faritonay sy ny tsy famendrehanay. Voninahitra ho an'ny ratsiny ary ny anaran'i Jesosy Kristy a no nanambaranay a ny zavatra rehetra nambarateto sy ny vavaka nasandratray. Alleluia, amen. Mirary soatsika rehetra tahin'Andriamanitra sy to amin'ny manaraka indray veloma tompoko.